Efa renao ve lay teny manao hoe Andriamanitra mpanakanto? Fa nisy fotoana nyresahantsika n'izy io rehefa miresaka isika hoe rehefa mijery ny manodidina antsika isika, mijery ny zava-misy, indrindra eo amin'ny sehatry ny zava-boarin'Andriamanitra, dia ahitantsika taratra fa Andriamanitra dia tena mpanakanto tokoa. Tsy janona ela amin'izay aho fa tiako ny hitarika ny sainao amin'ny alalan'izay fomba fijery izay manao hoe ny fanan'Andriamanitra ihany koa, satria Andriamanitra mihitsy ilay mpanakanto, artista hoy isika. Alaivo saran-tsaina hoe miasa ao anatiko satria tempolo ny fanahy aho, izany fanahy n'Andriamanitra izay mpanakanto izany. Mety hiteny ianao hoe tonga de hira ve ny tonga ao an-tsaina amin'izany? Tsy voatery ho izay mandrakariva, satria fantatsika tsara efa niresahantsika teto fa azon'izany fanan'Andriamanitra zany atao ny manao manindry-mandry. Ary na ny tenin'Andriamanitra, io baiboly, soratra masina izay ikolokolotsika ny fiainam-panahy io, dia mbola ny fanan'Andriamanitra no mandray an-tanana manindry-mandry ireo mpaminany. Alaivo saran-tsaina hoe ny fafahan'ny olona ray mahafantatra ny lasa, manambara ny lasa zany izay tsy nisy nahalala nefa ilaina fantatra, ny ankehitriny izay ilaina ho fantatra nefa tsy nisy nahalala, indrindra fa ny fampahafantarana ny ho avy, asan'ny fanan'Andriamanitra. Ary tsy vitsy ny ataontsika hoe fijoravolombelona ny amin'izany, fa na izao soratra masina manontolo izao dia asan'ny fanan'Andriamanitra izay mitoetra manindry-mandry ny mpanompony. Zava-dehibe ny fafana miny fa ny zavatra iray izay tsy vitan'ny maha-olombelona dia azo ny atao amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra izay miasa ny mahavita izany. Efa rentsika ny amin'izany hoe Samson nisy hery manokana. Rehefa mandinika an'izy io dia lasa ny saiko manao hoe fa Samson ve moa manao ohatran'ireny ataontsika hoe bodybuilding ireny ka manao exercice physique manokana, batabata zavatra mavesatra sisy, fa tsy de nisy fanambarana manokana mahakasika an'izay. Fa rehefa miasa amin'izany Samson izany ny fanan'Andriamanitra, dia manoatra lavitra noho ireo izay mampiasa vatana ka ananana hery manokana mihoatra lavitra. Fantatsika ny amin'ny hoe vitan'izany Samson izany ny manasamaka ny vavan'lio. Ary mahalasa saina satria ilay fanahy n'Andriamanitra izay mitoetra ao anaty zany dia afaka ataontsika hoe mibaiko, afaka manome fahaiza-manao manokana. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 4 izay rehefa resana moa ny hoe Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fanany, dia teo no nanambarana fa rehefa nilatsaka amin'ny fanan'Andriamanitra tamin'ireo mpianatra 20 tao amin'ny efitrano ambony, ka nanomboka niala tao izy ireo ny amin'ny asan'izany fanan'Andriamanitra izany, dia zao no zavatra hita ahafahantsika manambara sy mijoravolombelona ny amin'ny asan'ny fanahy masina, ilay Andriamanitra mpanakanto. Zao no voambara Asan'ny Apôstôly 4 manomboka amin'ny 14, samy fenon'ny fanahy masina izy rehetra, dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araky ny nampitenena ny fanahy masina azy.
azo ny fanan'Andriamanitra atao zany ny mikitika ny taova iray eo amin'ny ilay tempoly ka mampiasa manao zavatra mahavariana mihitsy. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara ny toetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambany lanitra andininy 15 zay ny andininy 19 ary no ny reza ny feo zany dia niangona ny olona maro very hevitra satria samy nahare azy ireo ny teny tamin'ny fiteniny avy. Talanjona sady gaga izy rehetra ny andininy 17 ka nanao hoe indreo tsy galaleanina va ireo rehetra miteny ireo ko nahoana no andrenesantsika amin'ny fitenitsika avy zay nahabe antsika. Azadinoana fa ny kolotsaina iray izay nanazarana anao dia atreo ihany aloha no fantatrao fa ny akoatran'izay dia azo lazaina hoe talenta famezam-pahasoavana tia misehatra ny fanompoana an'Andriamanitra fa ny fanahy masina izay mahatonga ny olona iray iaina ny antsoina hoe zavakanto no tiantsika no marina manokana. Mbola afaka miresaka zavatra be dehibe isika fa anisan'ny seho anankiray eo amin'ity asan'ny fanan'Andriamanitra ity ny fafana miteny teny samihafa arakaraky ny olona zay tonga eo alaivosary an-tsaina hoe misy sinoa eo zany, misy avy any Allemagne eo, misy ato moa de misy fitanisana tanàna tsy toerana raha tohizana ilay asan'ny apôstôly toko 2 fa de samy nahare ny teny avy. Nisy ny laza nanao hoe tamin'izy io hoe io ane tsy le mpianatra no nahay an'le fitenenana fa fanahy masina no namadika an'le izy le mpandehanana de hafa no eny sofiny ireo olona samy hafa ireo. Tsy mampaninona zay mety hoe endrika interprétation fa na inona zavatra miseho mbola fahefana sy fahaiza-manao an'Andriamanitra amin'ny alala fanahiny izany rehetra izany. Tiako manokana ny hankasitraka an'izany asan'Andriamanitra mpanakanto izany mba hahatonga ihany koa hitombo fahaiza-manao talenta famezam-pahasoavana raha teo amin'ny fanompoana azy satria avy amin'Andriamanitra zany azoko atao ny anana izany fahaiza-manao zany. Ohatra tsotra zany ko tiako ny hitondram-bavaka mba ho zava-misy eo amin'ny fiainanao anaovanao fanandramana manokana ny filana ny zava-panahy ahafahana mampivelatra ny ara-panahy ka tsy ny ara-panahy ihany fa ny ara-nofo ihany koa. Asaiko ary ianao mba hiombona amin'ny vavaka izay tanterana. Saotranao zay ray tsara indrindra zay any an-danitro manana tombontsoa tokoa ny amin'ny fanehoana fa azo atao ny mivelatra, azo atao ny manana fahaiza-manao mihoatra noho zay takatry ny saina nefa mahasoa koa misaotranao satria ianao no ny fidy, ianao no ny antso mampianara anaiky ny asany zany fananao zany zay ahafahanay mivelatra, ahafahanay tsy hidy na ho voafetra fa anakatra ny fenitra zay tianao hitondrananay no ny asany zany fananao zany. Mba raisinay ho tombotsoa zany ananay fifandraisana ety aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.